asantsika rehetrarehetra indray anatina eo akaikin'ny téléphone amin'izao fotoana izao devant ny ordinateur fa anomboka ny fotoanatsika zay iarahantsika indray amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Iarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona joyeuse Pâques eo amin'ny isa-tokantrano. Mitsangana Jesosy mandresy isika ary feno voninahitra ny fiainatsika. Saiko ihany koa ianao mba hanao partageo maximum mihitsy mba ho hitan'ireo namatsika maheto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina fa ilaitsika ity leson'androany ity. Entaniko zasy ianao mba samby vory amin'izao fotoana izao omano ny partage, omano ihany koa ny foamam-panahy mba andray zava-panahy, omano ny sainao hifantoka tsara fa hiteny aminao indray Andriamanitra androany maray. Miarabantsika rehetra ary manasantsika anaraka mivantana amin'izao fotoana izao. Miarabantsika rehetra ny ampitan-dranomasina eto Madagasikara, tompony tahantsika menakavy. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivavaka ho amin'izao fandarana izao. Aoka ny ranao tompo andrakotra ny tsiraray avy. Aoka ny ranao Jesosy zay narotsaka ho anay androany anadio anay tsiraray avy. Aoka ny ranao Jesosy anapotipotika sy andrava ny tsy fahombiazana rehetra. Fanamasinao manasanao hiteny aminay, fanamasinao manasanao ampianatra anay, fanamasinao manasanao hietsika amin'ny fiainanay indray, anova ny tantaram-piainanay tsiraray avy. Ta io tompo ty fandarany ty, ta io ny rahalasena bavy, ta io ireo zay mandre mivantana sy manaraka mivantana. Aoka ny ray kasika avy aminao izy, aoka hitany voninahitra ao izy, aoka hitany falebiazanao izy. Androany tompo, aoka ho izy fitsanganana vaovao indray eo amin'ny fiainanay, fitsanganana vaovao amin'ny ara-bola, fitsanganana vaovao amin'ny ara-panahy, fitsanganana vaovao amin'ny fifankatiavana, fitsanganana vaovao amin'ny fiarahamonina, fitsanganana vaovao amin'ny ministera mpanompoana, fitsanganana vaovao amin'ny aktivité rehetra zay atao. Mandray ny hery sy fahefana ihany koa tompo, mandevina ny fanahy ratsy, mandoka ny asan'ny demoniaka, manapatapaka ny zioga rehetra, tapahako ny ozony, tapahako ny tsifosiny, tapahako ary fanako ny fahantrano amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aoka hitany voninahitr'Andriamanitra ianao zay miheno eto androany, aoka hitany falebiazan'Andriamanitra ianao zay miheno eto androany, aoka tsapany fahatsaran'Andriamanitra ianao eto androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ho aminao ane ny fiadanana, ho aminao ane ny fitahina, ho aminao ane ny fandresena, ho aminao ane ny fitiavana an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Saotra tompo, mankasitraka anao zay dada malaza. Averina ho anao tompo midery laza voninahitra. Saotra tompo, mankasitraka ray. Tahina manokana ny tompo ty fotoan'androany ty. Tahina manokana an'ireo zay manaraka mivantana. Tahina manokana ny zanak'Andriamanitra rehetra. Tahina manokana ny ianao zay mijery amin'izao an'izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Androany tsika revana dia ankalazan'Andriamanitra indray amin'ny alalan'ny fampianarana anankiray hoe ny fanatrehan'Andriamanitra. Amin'ny teny frantsay dia hoe la présence de Dieu. Tiako mba andray lesona ianao anatin'ity ary ho fiainanao an'ity zavatra resako ty. Zava-dehibe ny fanatrehan'Andriamanitra satria io ny loharanontsika kristianina. Io zany ny source atsika. Io no iveloman'ny fanahintsika ary io ihany koa no mampandeha ny zavatra rehetra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra zany dia mandeha amin'ny alalan'ny fanatrehan'Andriamanitra. Rehefa tsara ny bokin'ny Genesis toko 7, andininy 2 ka hatramin'ny 7 zay mitantara ny tantaran'ny Adama sy Eva, izy ilay nyroana tsy hoe amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsony satria nanota. Io zany no miampese ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Zany hoe ilay fanatrehan'Andriamanitra tsy foana fa ianao no tsy mahita anazy amin'ny fotoana manota ny olona anankiray. Fanatrehan'Andriamanitra tsy miala, fanatrehan'Andriamanitra tsy hoe ny manjavona, fa ny olona anankiray manota dia miala tsy hoe eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy. Zany hoe safidy zany izy rehefa. Rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsika kristianina dia sahala mitrondro zay mbola ao anaty rano.
Dia tsara fa raha tsy ao anaty ranontsony ny trondro dia maty izy zay. Rehefa tsy eo zany fanatrehan'Andriamanitra dia mitovy amin'ny trondro nakarina ty an-tanetitsika. Rehefa mitovy amin'ny hazo anankiray zay nitapahana ny vahany, ny fakany zany, tapahana zay tsy misy aina intsony. Ohatr'izay zasy ianao. Ary zay mahatonga ny Baiboly milaza hoe raha misaraka amiko anareo izy dia tsy maefa manao na inona na inona. Ny trondro nangeza be sahala amin'ny ahoana ara, rehefa isorinao avy ao anaty rano izy tsisy ilana azy intsony. Ny hazo nangeza be midoroboka be sahala amin'ny ahoana ara, rehefa tapahanao ny fakany maina le hazo. Ka raha misaraka amiko nareo izy Jesosy dia tsy maefa manao na inona na inona. Ny fanatrehan'Andriamanitra raha adika amin'ny teny français dia hoe lieu de refuge, lieu de refuge na hoe toeram-pitsarana, lieu de refuge na hoe toeram-pitsarana, toerana feno fiarovana raha zavaina misimisy, toerana feno fitsarana. Zany hoe raha manana trano na fiara blindé anao mety possible mbola azon'ny fahavalo tafiny, fa ny olona eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy azony devoly kitihana, ary zay mikitika anao dia lasa mikitika ny ainak'Andriamason'Andriamanitra. Raha vakinao ny tantara i Osama Ben Laden dia nanana toerana anankiray zay nieveriny fa tsy hoisy mahita, zay nieveriny fa tsy hoisy afaka miataky azy tany amin'ilay toerana. Namboatra bunker izy, haitsika tsara angamba igny, nefa mbola voatafiky ny Amerikanina. Tanao zany fa eto ambony ty tany ty tsy misy fierena azonao andehanana ka tsy azon'ny fahavalo ankoatra ny ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Zay mahatonga na mitory an'i Jesosy aminao, ao amin'ny Jesosy ihany ny lalana, fahamarinana ary fiainana. Raha te handresy ianao, raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, fa izy le mpanjaka ny zavatra rehetra, izy no ambony no ny zavatra rehetra, izy le Andriamanitra ny Andriamanitra, ary izy manana hery sy fahefana zay efa nandresy ny fahafatesana. Zay ny antony nankalazatsika Pasika teo farany teo, ka iny tompo manokana nenao. Ao amin'ny Numéri 35:28 dia mitantara ny toerana anankiray zay fiereny zanak'Israely. Ny zanak'Israely zany manana toerana anankiray fierena, nisy tanàna fandosirana. Ny zanak'Israely manana refuge. Ny olona mankao amin'ny tanàna io zany dia tsy azo kitihana intsony ninona zavatra vitany. Tantarany zanak'Israely misy an'izay, na avy namono olona izy, na tsy haiko avy nangalatra izy, avy nanao zavatra hafahafa izy ka nandositra any amin'ilay toerana fierena, dia tsy azon'izy atakena intsony izy. Misy an'izany tao anatin'ny tantarany Baiboly amin'ny Numéri 35:28. Ka isika manana an Jesosy dia mihoatra lavitra io tanàna fandosirany zanak'Israely io ny fandosirantsika amin'ny Jesosy. Ninona adinao efa nilaza izy hoe mankanesa ho zay ty amiko, ianareo zay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izaho no hanome anareo ny fitsarana. Ngeza be zany ry havana, ary azonao itokina le fitsaranao amin'Andriamanitra. Indrindrandrindra rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao, tsisy afaka miataky ianao tsony. Ka ny olona amin'ny fanatrehan'Andriamanitra evana dia misy fiarovana amin'ny lafiny rehetra, tsy andairana loza, tsy andairana famosaviana, tsy andairana fankahalana, fa Andriamanitra ny tompo teny farany. Zay no mahatonga anahy mampirisika anao ao anatin'izao krizy zao, manatonana Andriamanitra, fa izy no manana hery afaka mihazona anao amin'ny faelavelona, izy no manana hery afaka miharo anao amin'ny aretina, izy no manana hery afaka manasitrana io aretinao io ary manafoana amin'ny probleminao. Ka tsy afaka mandositra ny mpimasy zany ianao, aza andengahan'ny olona amin'izany, mandehana mpimasy, mandehana amin'izao, mandehana amin'ry, tsy afaka mandositra any ianao satria reny raha vao misy hery ambony gradino izy dia efa miondrika izy. Zay nge mpimasy. Ohatra raha vao misy hery anankiray ambony gradino ny mpimasy anankiray dia efa miondrika izy, io zay tsy vitako ty satria ambony gradino izy le izy. Donc zany tsy fandeha agny, lalaoviny agny fotsiny ny fiainanao ary tsy mahita vahaolana anao izy. Ao amin'ny Jesosy ihany no misy ny hery faratampony. Averiko indray mandeha, ao amin'ny Jesosy Kristy irery ihany no misy ny hery faratampony. Raiso ny hery faratampony zany, raiso ny hery faratampony zany. Ianao zay mijery anahy, raiso ilay hery fanatampony amin'ny anaran'i Jesosy. Oka ho raisonao ampinono zany androany, feno ny hery faratampony enenao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Ao amin'ny Jesosy ihany rehefa. Za izao raha sokafan'Andriamanitra ny masom-pananao amintsika miteny io, tsy zarery no mijoro eto, ary feno famirapiratana eto amin'izao fotoana izao, feno anjely eto, feno voninahitra eto, fenao tsy mahita.
zay mahatonga ny zavatra lazaiko eto manasitrana marary, zay mahatonga ny teny lazaiko eto afaka mampita zavatra aminao na dia amin'ny alalan'ny écran ary. Feno fanatren'Andriamanitra eto. Iny tompo manokana ianao. Matetika de ny atakiny devoly foana no hitatsika hoe ny ataky anazy Satana. Matetika de ny zava-bitany devoly foana no tantaraintsika. Nefa revana ny fiarovan'Andriamanitra anao ngeza lavitra no ny herin'ny fahavalo. Ngeza lavitra. Ny fanatren'Andriamanitra de afaka manova ny zavatra rehetra. Peut transformer tout. Afaka manova ny zavatra rehetra ny fanatren'Andriamanitra. Raha mino an'izany ianao, na io trosa be amin'ny fiainanao io ara, afaka hovany herin'Andriamanitra io, afaka hovany fanatren'Andriamanitra io, io aretina amin'ny vatanao io, afaka sitrany ny fanatren'Andriamanitra io ravany. Satria zao ny antony, ny fanatren'Andriamanitra de tsy inona fa toerana famerenana amin'ny laoniny, lieu de restauration. Ny fanatren'Andriamanitra de toerana famerenana amin'ny laoniny. Zany revana mahatonga anao rehefa mifanena amin'olona mitondra ny fanatren'Andriamanitra tsy maintsy mihatsara ny fiainanao sady mahatsapa zavatra ianao satria averin'Andriamanitra amin'ny laoniny fiainanao. Tsy haiko raha mba tadidinao zany. Misy olona ngeriavana efa resy, misy olona ngeriavana efa ambivotry ny fahafatesany, efa naika higatra, naika ho afa-baraka, naika ho menatra, fa rehefa nifanena tamin'ny olona anankiray zay mitondra ny fanatren'Andriamanitra io izy, de lanomboka nanana fitsaharana. Satria ny présence de Dieu c'est un lieu de restauration. Iny tompo manokana ne ianao. Azonao vakina iny koa ny boky Mpitsara. Raha manana baiboly ianao, Mpitsara toko 5:7. Teto de nampidin'Andriamanitra ny ainy rehefa naherin'ny taraina tamin'Andriamanitra izy. Ao amin'ny fanatren'Andriamanitra zany riavana tout est possible. Oka mba tsy ataonao antsirambina, oka mba tsy ataonao ambikambin-javatra ny fandrenesanao an'izany afatra izany, fa misy fanatren'Andriamanitra eto afaka mandroaka ny démonia rehetra, afaka manapotika ny problème rehetra. Tonga eto androany ijoro eto anoloanao amin'ny anaran'i Jesosy, miaraka amin'reto arma be da be zay manodidina ana reto, afaka ampandresy anao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fanatren'Andriamanitra de toerana famerenana amin'ny laoniny. Raha vakinao Mpitsara 15 io teto de tantaran'i Samson, avy nandresy izy teto nefa de nangetaheta. Zany hoe tsy nately ny fahombiazana izy, fa mbola lasa nitady an'Andriamanitra. Ny fanatren'Andriamanitra iny koa riavana dia lieu d'inspiration. Zany hoe feno inspiration ny fanatren'Andriamanitra, feno hevitra, feno fahendreny. Ianao zany rehefa ampy fifandraisana amin'Andriamanitra, ianao rehefa tia mivavaka amin'Andriamanitra, de egal mankeo amin'ny fanatren'Andriamanitra ianao zay. Ianao rehefa tia misaintsaina ten'Andriamanitra, rehefa mitandrina ten'Andriamanitra, de mankeo amin'ny fanatren'Andriamanitra ianao zay. Ao amin'ny Apocalypse 21 de manamarika ihany koa izy fa ny fanatren'Andriamanitra dia toerana famafana ny alahelo. Ka ny tena ahitanao ny fanatren'Andriamanitra de amin'ny alalan'ny etaeta hivavaka zay ihany, tsisy akoatran'izay. Mila manana etaeta ianao hivavaka, fahazotoana mamonjy fivoriam-bavaka amin'ny fotoana misokatra ny fiangonana, mihaino toroteny tsy ala amin'izao ataonao zao, mamaky baiboly. Tadidiko foana ny tenin'ny Mike Murdoch, izy de nilaza fa ny olona niarana zavatra sarotra ozy izy de fitaovana mahery vaika afaka ampahery ny hafa. Ny olona niarana zavatra sarotra de fitaovana mahery vaika afaka ampahery ny hafa. Donc zany lasa manana inspiration. Toerana ihany koa feno ny herin'Andriamanitra. Raha te hanana herin'Andriamanitra de mifanatren'Andriamanitra mandeha. Raha te ahery ianao, raha te hanana zany fomba afahana mandresy ny olana, manapatapaka ny problème rehetra, eo amin'ny fanatren'Andriamanitra. Raha te ho feno ositra, aza manalavitra toerana feno fanatren'Andriamanitra, fa eo misy anazy. Ary amintsika miteny io, eto zany fanatren'Andriamanitra zany. Za zao de hivavaka ho anao, mba afahanao mandray, afahanao mahita zany fanatren'Andriamanitra zany. Ny olona ihany koa riavana rehefa feno ny fanatren'Andriamanitra io, de lasa misy fiantraikany, misy dimension vaovao. Vakio tsara ny tantaran'i Petera zay nampianariko malomaraina fa i Petera de mpanarato, fa Jesosy Kristy kosa tsy mba nianatra resaka fanaratovana, fa tenin'Andriamanitra no ainy. Eny raha ndetako hoe manana expérience izy fa miresaka rafitra,
manamboatra sezabory, manamboatra salon amin'ny alalan'ny hazo, zany no hainy. Nefa rehefa nifanena izy tamin'ny Petera, ny zavatra nisy aloha voalohany de nekeny Petera nampiasaina ny lakana. Jesosy zay tsy fantany akory, rehefa nindrana lakana taminy de nekeny nampiasaina. Enao koa raha misy zavatra azo mba hoentinao manompo n'Andriamanitra, ekeo ampiasaina ny feonao, ekeo ampiasaina. Ataoko hoe mety manana materiel ianao, ekeo ampiasaina. Mety manana vola ianao, ekeo ampiasaina. De ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Misy angery havana amintsika, ny tranontsika tsy eketsika ivavahana. Manana toerana malalaka tsika, afaka anaovana selile, afaka anaovana fivoriam-bava, fa tsy eketsika zany. Mba mianara amin'ny Petera, tsy fantany akory Jesosy. Fa rehefa niteny ny angavy taminy ampindramoany sambonao mba hanaovako fitoriana, nekeny Petera zany. De rehefa vita jerevy tsara, rehefa présent Andriamanitra, rehefa présent Jesosy, ny zavatra manintona ny sainy voalohany de ny probleminao, hoe inona moa ny probleminao. Ny olona anankiray mankeo ny fanatren'Andriamanitra ohatran'izany. Sahala aminao raha mifanena amin'ny zanakao. Ny zavatra m'intéresser anao voalohany de raha sendraka misy zavatra hafa amin'ny fiainana, tsy maintsy zay ny questionao, nagnino ty zazy ty. Ary ndana jerevy tsara fa ny fotoana zay mahatonga atsika hiconcentré amin'ny zanakitsika indrindra de amin'ny fotoana manana problème izy. Raha salama ny zaza anankiray tsy de vakivakiany ray aman-dreny loha. Raha tsy manana olana ny zaza anankiray de salisali, bisou. Fa raha sanatria manomboka mijoroka fotsiny lelony de avy ianao miantso, avedy ianao jereko. Fa nanino ty zazy ty? Jerevy tsara, manomboka intéressé anao. Ary zao ny zavatra mafinaritra, ny problème de mi-intéressé an'Andriamanitra. Mahatonga an'Andriamanitra ho présent. Ny zavatra sarotra amin'ny fiainanao, ireny no miantso an'Andriamanitra. Rehefa manaiky ianao, anaradia an'Andriamanitra. De jereva amizay, mbola ny baiko ndray koa Jesosy aveo hoe arotsay amin'ny lalina ny aratonao. De te hiteny Petera hoe haiko anerangaha ty zavatra ty. Ary mety nanana renseignement makasika an' Jesosy izy hoe mba novina moa naizany rangaha ty arato na fanaratovana. Jesosy tsy mahay an'izany mare basy sy mare haute zany. Jesosy tsy mahay an'izany mijery misy trono androany sa tsisy. Fa mandriamanitra azy de ny baiko izy. De jerevy tsara hozy izy Petera, nagnazava ihany Petera aloha taminy voalohany, haiko anety zavatra ty ary fatry ny alina nge zay niteto hoe. Fa hozy izy Petera hoe nony amin'ny teninao eo arotsako ny arato. Tanao? Nony amin'ny teninao, nankato Petera, nanaiky ny tenin'Andriamanitra Petera, de mazava ho azy nahita ny fanatren'Andriamanitra Petera. Lasa nifanena tamin'ny présence de Dieu. De jerevy tsara, mahatonga ana milaza hoe ny olona manana fanatren'Andriamanitra misy impact. Jerevy fa tsy Petera rery no nahazo avantage, fa nahazo avantage ny mpiarana narato taminy. Ny minitra ianao mitondra ny fanatren'Andriamanitra io, ny minitra ianao mifanena amin'ny fanatren'Andriamanitra io, de lasa misy avantage amin'ny manodidina anao le izy. Misy fiovana, misy miracle zay ahatonga an'zareo milaza hoe tena mivavaky viavy ty, tena mivavaky ramose ty. Atram-piasanao an-trano, mahita ny fiantraikany le izy. Lasa olona misy fiantraikany ianao raha mpiankoka amin'Andriamanitra ao amin'ny fanatren'Andriamanitra. Jerevy ravana aveo rehefa vita zay zavatra zay de hozy Jesosy mantsy azy, manomboky zao ianao tsy mpanarato trondro itsony fa olona ndray fanahy no aratovinao. Jerevy fa le niakatra dimension, le impactation, le fiantraikany tsy tamina trondro ihany, le fiantraikany tsy tamin'ny fiarahamonina ihany, fa nanomboka nisy fiantraikany ara-panahy Petera. Ary da na remarque eo fa io Petera io no anisany apôstôly ngeza zay niteneniny Jesosy hoe aminao no aorina ny fiangonana. Tatsika tsara angabo zany fa nanomboka niakatra ny dimension ny Petera, taiza ny secret teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Io anefa riavana tsy zavatra hoe tsy maintsy tadiavina ny andafy na tadiavina aiza, fa afaka mahita an'izany ianao zao amin'ny alalan'ity vidéo ty. Afaka mifanena amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao ao anatin'ny tokantranonao. Ny anjaranao mino fotsiny. Satria riavana zao ny zavatra anankiray tiako resananao, fa ny onction de azo amin'ny alalan'ny etaeta. Tsy mitaky zavatra maro ny onction, mila mangetaeta ianao, mila maniry fatratra ianao, mila misy zavatra fotsiny anatinao hoe zazany mba te handrekasika Andriamanitra, zazany mba te hatsapa herina Andriamanitra. Am'izao fitokanatsika zao, amin'ny confinement zao, tokony hatsapa ianao androany maraina. Ary za zao de hivavaka ho anao. Hitanao fa manomboka hitombo dimension ianao. Reko sady am'izao fotoana zao amin'ny tontolo mifanahy, manomboka misy hery milatsaka,
misy hery midina ao anatinao, misy ositra manomboka mikasika anao, misy fahasoavana manomboka mamangy ny tokantranonao io amin'izao fotoana izao. Tiako ianao raha hanomboka hivavaka, tiako ianao raha hanomboka hiresaka amin'Andriamanitra, tiako ianao raha manomboka mba hanondrika ny lohanao, hiresaka amin'ny tompo ianao. Tiako ianao raha manomboka hivavaka, vavaka ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Ropapapa sondele bebe sekidakabaya, marekome popobo shikadabaya, maperegebo shandalabosha. Okandray ny herin'Andriamanitra ianao, okandray ny ositran'Andriamanitra ianao, okatsapa hery ianao amin'izao maraina izao, amin'ity fiantombohan'ny herinandro ity. Raiso ny herin'Andriamanitra, raiso ny afo, raiso le ranorany fanahy, anangana ny fiainanao, ampandresy ianao. Oka ho possible aminao io zavatra mampitebiteby anao io, oka ho azonao zay rehetra iriny fonao. Andriamanitra velona, Andriamanitra manan-karepasoavana, Andriamanitra tompony zavatra rehetra. Repasekedegebo moparakabo shindalabaya, maparekebo shindalabaste, rigobababa sindalabaye, brizokedagabaya, maparokondoloboboshika. Reisner, 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 reisner. Oka ho feno ianao amin'izao maraina izao, oka ho feno voninahitra ianao, oka ho feno fahazavana ny fiainanao, oka ho feno fitahina ianao, oka hitombo indray ny finoanao, oka hitombo indray ny fampiakaranao zava-panahy. Parakababa sondolobo shekidigibo, miparakabo shindalabaya, maparakalamontarebobo sikidigibosha, ravekida makozokoroko, mipalekemosha, randila babababo sindelebosha. Rava ny olana rehetra, rava ny tendrombohitra rehetra, mitsatra zay karazana fandrahonana ao fiainanao, mitsatra ny tsifosiny, mitsatra ny aretina, manitsavona ny fivotosany. Miala io fanahy mamangy amin'ny alina io, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo karazana fahazaran-dratsy mamaritra anao, idiko mitsatra amin'ny anaran'i Jesosy. Korabo shekedegebaye, moprigebosha, lazokidagabaye, moparagamandelebobo sikidigibosha. Reisner, 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 raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Poragamondelebobo sikidigiboshe, mezikadabaya, maparagaboshendelebosho, ropepebe sindelabosha. Okandray zavatra ianao, okandray zavatra ianao. Oka hiampita aminao zany afo zany, oka hiampita aminao zany onksao zany. Tononoko fa tahina ny fiainanao, tononoko fa mandresy amin'ny lafindretra ianao, tahina ny ara-bolanao, tahina ny fivelomanao, tahina ny ara-pahasalamanao, tahina ny ara-panahinao. Raiso, 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 raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Sotranao zay tompo, sotranao zay fanamasina. Oka ianao nomboka hisotra ny tompo amin'izao fotoana izao, oka ianao hanomboka hideran'Andriamanitra amin'ny fonao hoe feno tompo. Ianao le alpha sy omega. Ramoshekidegebobosh, Rokamoshe parakaba, mezekedegeboboshikadababa. Ianao raha manomboka hivavaka, araha moramora zany iry zany dia mivavaka. Moshakidegebobosh, meparagabobosh. Sotranao, sotranao zay. Sindeleboshikidegeboshanda. Sotra tompo, sotra ny amin'ny fotoana ambony, sotranao zay famanasa, sotranao zay tompony amin'ny fitiavanao anazy, sotranao zay dada malala, sotranao zay fanamasina fa eto ianao, eto ny fanatreanao, eto ny voninahitrao, eto ny isitrao. Taio nisy ambatan'olona, taio nisy tokantrano, taio iralahy manaraka mivantana io, taio iranavavy io. Etseo ny herinao dada malala eo, etseo ny isitrao fanamasina, oka tsapakasika zay rehetra manaraka mivantana. Sotranao zay tompo, sotranao zay tompo, mankasitraka tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Zay riavana ny zavatra fohy zay nafatsika niaraka teto androany. Minao fa nandray ianao, minao fa ilainy fananao ny zavatra ohatr'ireny, minao fa mety aminao le izy, ary manasanao hatrany anaraka satria maraina ohatr'izao misy dia ny hariva koa misy dia oka ianao ho présent foana asaky fa etotsika mba ahatonga ny fiainanao hiova, ahatonga ny ara-pananao velona foana amin'ny alalan'ny fampianarana sy vavaka fohy zay ataontsika eto. Tenako pasteur David moa dia mirary hatrany ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fiadanana sy fitahina ho anao sy ny tokantranonao. Tahina manokana ane nareo menakavy
tahina manokana ny asan'ny tananao ny fivelomanao sy rehetra ataon'ny tananao aneo ambin'Andriamanitra. Ka raha misy amintsika mba te hiantso manokana dia afaka atsonao ny 034 43 858 15 034 43 858 15. Manonona ny fahatsarana rehetra ho antsika ny ampitan-dranomasina any, ho antsika eto Madagasikara, naizanaiza misy ianao, ny tana mahirin'Andriamanitra ny hiaraka aminao, fitahin'Andriamanitra ny hiaro anao, ary zay rehetra ataonao androany ho rakofana amin'ny rano Jesosy Kristy. Tsara tsodrano ny herinandronao, tsara fanombohana, ary mino aho fa hijoro vavolombelona ianao ny amin'izany. Zavatra mba hanafaraka fotsiny zay mba mahazo zavatra, zay mba nitahin'Andriamanitra mba mijoro vavolombelona. Tsy voatery ataonao message fa mba resahanao amin'ny manodidina, resahanao amin'izay maharesy lahatra anao, ary mino fa zany zavatra zany no ampitombo sy ampiroborobo ny fanjakan'Andriamanitra. Ho tahin'ny tompo anie antsika, aoka ho salama zay rehetra marary, aoka ho sitrana zay rehetra ao anatin'ny ady mafy, ary andresy, ary mitsodrano fa andray hery ndray anao amin'ity androany ity, ary isosamora ny zavatra rehetra. Tahin'ny tompo tsika mianakavy, mankasitraka ny aminareo zay manaraka tsy tapaka, ary mino fa ny herin'Andriamanitra koa hiaraka aminareo tsy tapaka ary mandrakizay. Tahina manokana re tompoko, ampifaliana no anaovako velomanareo ho finaritra, ho feno fiarovana, ho feno fiadanana, ho za hoe manaraka atsika ny fahasoavana. Be blessed.